Salama atsika jiaby mpanaraka an'ity chaîne ity, salama ary haingany ho feno fahasalamana foana mandrakariva koa dia hizara vaovao moa isika ary zay foana ny zavatra fataontsika ato. Fa mialohany zany dia efa fantatranareo ny fanentanako anareo isanandro ary efa fantatranareo ny zavatra imatimatesako tsy inona moa izany fa ny mba hanaovanareo ny abonnement ny chaîne atsika ny mialohany zava-drehetra ary toy izao ny fanaovana azy. Inona vaovao, inona ny malaza ary inona ihany koa ny zavatra mandalo eto amin'ny tanintsika ka izany indrindra no hilazaintsika amin'ny masinandro nakia. Ny voalohany amin'izany dia ampahafantarina isika rehetra eto Madagasikara fa any Antsui moa dia efa fantatra isika rehetra fa renivohitra ny faritra Sofia. Tonga teo manoloana ny bureau JIRAMA ny vahoaka ny Antsui mitaky ny hampandehanana ny herinaratra ary nanakatona bureau fiasana amin'izao ny mpiasa ny JIRAMA. Izany ny vaovao malaza any amin'ny renivohitra ny faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa Antsui. Nohon' izany dia izany ny zava-misy koa ampahafantarina isika rehetra ary hitantsika amin'ny reto sary ireto izany zavatra nolazaintsika izany. Ireo misy olona mivorivory ary izy ireo dia tonga nanoloana ny bureau JIRAMA ary nitaky ny hampandehanana ny herinaratra. Apetraka antsika hatreo ny mikasika an'izay grève ny JIRAMA izay fa mbola tsy hiala amin'ny faritra Sofia iny isika ary ny vaovao any amin'ny faritra Sofia vaovao hafa indray ity no hiresantsika ity. Tafiakatra 50 ny olona voamarina fa mitondra ny tsomokaretina VIH sida ao amin'ny distrikan'ny Port Berger. Izany ny vaovao koa dia ampahafantarina isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ka tena anisan'ny vaovao hafahafa indray zany ary vaovao tsy mahafaly satria tafiakatra 50 ony ny olona marina fa mitondra ny tsomokaretina VIH sida ao amin'ny distrikan'ny Port Berger. Port Berger moa dia mbola amin'ny faritra Sofia alohan'ny hiditra ao Antsui no misy an'izany Port Berger izany. Ny mba hisorohana amin'io zavatra io dia tokony tandremana ny manao firaisana ara-nofo tsy voaaro ary tokony tandremana ihany koa ny fijangajangana satria ny aina no voalohany indrindra ary ny aina dia tena tokony arovana mafy mba tsy ho tratran'izany aretina izany. Tsy hoe mandatsa irery zay efa voa akory sanatria fa zista mba mananatranatra foana ka izay koa moa no antony ifaneraserantsika ato anatin'ity chaîne ity mifananatranatra ary mifanoro hevitra ihany koa. Apetraka atsika ihany koa ny mikasika an'izay VIH sida izay ndeha isika hiditra amin'ny vaovao manaraka indray izay misongadina eto amin'ny tanintsika. Ny ity manaraka ity dia anisan'ny tena nalaza tao amin'ny tambazotra-tserasera ary maro raha teo ny nametra-panontaniana amin'ity trangan-javatra ity. Anisan'izany ny pejy anankiray mitondra anarana hoe Malagasy mijoro nametra-panontaniana izy ny amin'ny hoe audience publique ve dia tsy azo atrehin'ny mpanao gazety ary hangonina hatramin'ny findainy an'ireo mpanatrika hoy izy. Io ny fanontaniana napetraka koa dia nahagagany maro ary anisan'ny teraka resabe ihany koa io zavatra io. Mbola mikasika an'izay resam-pitsarana izay ihany dia namoaka ny heviny koa ny zoky anankiray izay mitondra anarana hoe Rakotomalala ho izy nilaza nanao hoe loza ho izy. Izay no resaka mandeha eo anivon'ny HCC. HCC moa dia haute cour constitutionnelle na hoe fitsarana afo momba ny lalam-panorenana. Ireto zazavavy roa avadin'ny tompon'andraikitra ambony ireto no tena tsy matahotra ny ampitso mihitsy hoy zoky ity raha naneho ny heviny. Heno ary fa na inona ny fitoriana nataon'ny Razanamasoa Kristine dia nisy valana marandrano izy roa vavy. Tsy hanome rariny any ity filohan'ny anterimera-pirenena teo aloha ity mihitsy izy ireo, marina fa azo lazaina fa taizan'ny Ramatoa mpanina taloha izy raha vavy ireto hoy hatrany fanambarana izay nataony ity zoky ity. Nohon' izany dia nandresiny alabato eran'ny Madagasikara ho izy. Izany moa ny fanaovan-kevitra n'ity zoky ity koa dia ampahafantarina isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Anjarantsika moa mandinika, anjarantsika ihany koa ny mieritreritra fa nandresy hony ny alabato maneran'ny Madagasikara raha araka ny fanehoan-kevitra izay nataony Rakotomalala. Tsy idirantsika lalina ny mikasika an'izay fa mizara vaovao fotsiny azontsika atao koa dia andeha ary isika hiditra amin'ny vaovao manaraka indray izay tokony ho fantatra sy tsara ho fantatra isika rehetra malagasy tsy vaky volo mpiray tanindrazana. Ity anankiray ity indray dia anisan'ny fanerana sy fahatongavan-tsaina mba hahatonga olona rehetra handinika lalina de lalina. Nanafatra i Madagaskarako. I Madagaskarako moa dia ipejy anankiray izay tena manana ny maha-izy azy ka nandefa hafatrafatra ho an'ny malagasy ihany koa. Ary izaho raha teo moa dia mbola manentana anareo foana isanandro isanandro mba hanarahinareo ny vaovao ary mifandray amin'ity zavatra izay nambarany pejy i Madagaskarako ity. Ho lazaintsika moa izay zavatra izay ho izy nanao hoe
Ny taranaka tsy mahalala ny tantaran'ny razany na izay vahoaka tsy mahafantatra ny tantaran'ny firenena dia sahala amin'ny olona jamba. Mandeha lavitra tsy mitondra vatsy na sahala amin'ny velona tsy manana ny maha izy azy eo amin'ny fiainany. Noho izany ry malagasy namako dia fantaro ny tantaran'ny razanao ary fantaro ihany koa ny tantaran'ny firenenao fa anisany zavatra lehibe izany. Mbola mitomo ny fanambarana izay nataony hoe hifandovana mantsy ny tantaram-pirenena, haja heombonana na henatra hifanakofana izany zavatra izany. Ny tantara no ahitana ny tarigetra-piainan'ireo ny andohana hoy izy hatrany raha nanafatrafatra tao anatin'ny pejiny. Ny hery mpanahy ny firenena, ny finoana sy ny fahendrena ny maha izy azy mihitsy sy ny vakivakim-piainana nolalovany no tsara ho fantatra isika tsirairay, ary indrindra indrindra isika taranaka avy ety avy afara, ary isika taranaka avy ety avy afara ihany koa no hizara amin'ny taranaka faramandimby ho hafatra hatrany izay nomeny. Noho izany dia tsy azo tsinotsinoavina ny tantaram-pirenena, tsy azo tsinotsinoavina ny tantaran'ny razanao, ka izany indrindra no antony mba anisany mbola hanentanako anareo hatrany foana isan'andro isan'andro, ny mba hanarahanareo ny vaovao izay alatsaka amin'ny sesisesy ato, satria isika rehetra dia tokony mahafantatra ny zavamisy, ary ireo zavamisy rehetra dia mivadika ho tantara rehefa any aoriana any. Afatrafatra moa izay koa dia anjarantsika tsirairay avy ny mandinika sy mahita n'izay metimety amin'ny toetranao ary tsy fanerena moa ny fiainana fa zista hafatrafatra foana reny. Hiditra ny amin'ny manaraka isika mpanakanto Zandrikaja. Zandrikaja dia avy any amin'ny faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa district Mandritsara. Mpanakanto mpihira taloha izy ary nanana ny lazany ary efa nampiara-peo tamin'ny mpanakanto Norahy ihany koa. Ny omaly izy nanao fanambarana ary fanambarana feno antoka ary feno firerehana ihany koa. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony Zandrikaja tao anatin'ny compteny. Sahako milaza fa mbola zah irery ihany no artista avy nahazo invitation tao amin'ny ONI na firenena mikambana. Io le trano avo be afarako io le izy misaotra tompo hoy fanambarana hatrany izay nataony mpanakanto Zandrikaja. Ka izany no fanambarana izay nataony, sahiny hono ny milaza fa mbola izy rery ihany no artista avy nahazo invitation tao amin'ny ONI na hoe firenendehibe. Resaka ihany moa iny ka resaka kanisoa ihany koa, ny fampizarana koa dia mahafaly anay foana ny mizara ny zava-drehetra aminareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity, ary ny vaovao rehetra misongadina eto amin'ny tanitsika dia ezahinay ho zaraina aminareo rehetra izay liam-baovao ary izay mpanara-baovao ato anatin'ity chaîne ity. Noho izany dia iangaviana ianareo mba hiaboneny chaîne tsika mba tsy ho tara amin'ny zavatra rehetra mandalo eto, ary mba tsy ho toy ny tompotra ny mihony fa haharaka ny zavamisy eto amin'ny tanitsika, satria araka izay efa voalaza teo, ny zavamisy dia mivadika ho tantara rehefa any ela ela any, ka isika rehetra ankehitriny no hilaza tantara amin'ny taranaka faramandimby. Zay fa hapetraka hatreo ny mikasika an'izay zava-drehetra izay, hametra veloma izahay tsy atao ny lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mahazo toa amin'ny zavatra rehetra izay atao, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy rehava malala topoko vavy ka hoy hoe gaby hoy tsao tsao amin'ny manaraka indray ô.